Ampifirina malakariva riavana malala no azontsika miona toy izao indray mihain'ny tenin'Andriamanitra afantatra ny sitrapony ary indrindra anatin'izao herinandro fianakaviana izao koa afantarantsika ny adiditsika. Ho aminareo izay olom-boa fidy araka amin'ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinana amin'ny fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazan-drahan'i Jesosy Kristy ampitomona ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Talata 1 Febroary 2022 imanjinantsika aloha manao hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Endre tsara sady mahafinaritra raha mimpiralamy miara-monina tahaka ny dililo tsara amin'ny loha sy mitsitsoroka misomotra dia nisomotra arony sy mitsitsoroka morotongotra akanjony tahaka ny ando anerimoana izay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziona fa voadidin'i Jehovah eo ny fitasiana dia fiainana ho mandrakizay. Amen.
ivavaka isika. Ry tompoandriamanitra io, andriamanitra velona marak'izay ianao ka mendrika io dia rainy, ary tsy misy manakana anao izany no ny herinao sy ny asanao. Matsiaro sy mitsinjo ary mamonjy ny tsy miaro anay ianao. Misaotranao izay ny amin'ny fandaminanao ny fiainanay koa, fa afaka manaty tsara anay ianao ary mijoro vavolombelonao ny amin'izany koa izahay. Midera sy mankalaza amin'ny voninahitra narinao masina izay tompo, ary dia matsiaro ny tenanay koa nefa manona ny fahamasinanao, manona ny fahadisoanay koa mifona aminao, mamindrafo aminay mamelany elikay. Fa namasonao midira ty anatinay raha siany sy andray ny afatra tsara avy amin'ny mofinainy izay. Mitenena tompo fa voninkenanao izahay. Minaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny finainao antsika amin'ity noity ry havana malala dia hitanao amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona. Jaona 2:20, ny 9:1-10, hatramin'ny 20:20. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Fa mariny janona nitomany teo ivelan'ny fasana, ary nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana. Ka nahita anjely roa mitafy lamba fotsy mipetraka teo. Ny anankiray teo an-doha tamin'ilay nandrian'ny fatin'i Jesosy, ary ny anankiray teo an-tongotra. Ary hoy ireo taminy, ravehivavy, nahoana ianao no mitomany? Dia hoy izy taminy, satria nalain'ny olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Rehefa nilaza izany izy dia nitodika nahita an'i Jesosy mitsangana teo, nefa tsy fantany Jesosy. Hoy Jesosy taminy, ravehivavy, nahoana ianao no mitomany? Izy no tadiavinao. Nataony fa mpiandry sahy izy, ka hoy izy tamin'ny tompo, raha ianao no naka azy teto, lazao amiko izay nametrahanao azy, ary izao dia akasy. Hoy Jesosy taminy, ry Maria. Dia nitody izy ka niteny taminy nanao teny hebreo hoe, Rabony, izany hoe mpampianatro. Hoy Jesosy taminy, aza manindry aho, fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana makany amin'ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe, miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho, ary ho any amin'ny Andriamanitra Andriamanitrareo. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe, efa nahita ny tompo aho, sady izany teny izany no lazainy taminy. Amen. Ray masina manamasina ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, manonona ny fiadanan'ny tompo aminao, dia ny fiadanana omeny Jesosy Kristy mofinaina vakina tamintsika teo, Jaona 2:20, 9:1-20 ka hatramin'ny 20:20, dia ny tantara nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny sehony tamin'ireo mpianany. Inona ny fipanahy tokony hanamafisana ny finoantsika milohan'izany? Zao, velona tokoa Jesosy, velona tokoa Jesosy. Manam-porofo ny fahaveloman'i Jesosy io fahafohanan'ny fasana, satria rehefa nitsirika anjery Maria dia nahita anjely roa nitafy lamba fotsy mipetraka teo. Ny anankiray teo an-doha tamin'ilay nandrian'ny fatin'i Jesosy. Tsy angano akory ry havana malala izany, satria ara-tantara dia nitsanga tamin'ny andron'ny Pônty Pilato, gouvernement romaina, izao trango izao. Io ny iavahan'ny fivavahana kristianina ny fivavahana rehetra misy, satria Jesosy irery ihany no nitsangana tamin'ny maty teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Fa izao koa ry havana, mahita azy izay mitady azy amin'ny fo. Hoy Jesosy taminy, ry Maria. Ny fitantarana dia milaza fa niteny tamin'ny Maria izay dododo vao mangiran-dratsy hitady azy Jesosy. I Maria dia tena naniry mafy ahitan'i Jesosy mihitsy, na ny marimarina koa ahitany fatin'i Jesosy, ary novalian'i Jesosy izany hitahitany izany. Koa raha faty no nantenain'i Maria ho hita, fa Jesosy velona izy io taminy. Tadiavan'ny fonao Jesosy dia ahita azy ianao, sady anehoany ny heriny sy ny voninahiny amin'izany. Izao koa ry havana, ny amin'ny zavatra hita eto, irana izara vaovao mafaly ianao. Fa mandihana makany amin'ny rahalahy ka lazao aminy hoe, hoy ny fitantarana. Maneho amintsika izany ry havana, fa andraikitra petraka Jesosy amin'izay efa niona taminy, ny ampafantatra ny hafa sy ny zara vaovao mafaly dia fisanganana tamin'ny maty. Raha efa niona tamin'i Jesosy velona ianao, dia aza fihina ho anao samy rery Mandriamanitra velona azy, fa mba hatario iona amin'ny koa ny hafa, hisitraka ho famonjeny, andray azy ho tompo sy mpamonjy. Raisy izany ry havana, raisy izany, ary sainy koa ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Andeha vavaka isika. Andriamanitro, misaotra ny amofinaina ny menao anay izay milaza fa velona tokoa Jesosy, ary mahita azy, mitady azy, ary dia maniraka izy izara ny vaovao mafaly. Vavaka aminao izay ny amin'ny asan'ny menao anay, ivelomanay, amelomana ny ankonana, ianao no nanavoanay hatrany amin'ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa.
tompo meo asa reo mitady zany favaka aminao zay reo vehivavy re mpianakaviana rehetra ho tia ny teninao ary afaka am'izao reo vavy nobelony zany koa tahaka azitanay tamin'ny mofinaina ka zona mizary zany anivony ankonana tompo vavaka aminao zay ho andreo marary mila ny vavakay atsoro ny tananao hanendrindro sy ny aretina rehetra toa ny asa fitsabony atanjao reo azony manjo ampio reo marifozokolona sy sahirina sonjovy reny mpigadrany mitahiany amin'ny azakazaka ataonay fa ampahirezinao anay amin'izay ataonay sy ny fikasana tsara koa dia atao iny fianarana ny fitezana ataonay tompo vonjeo ny firenenay eny avoty izay minaran-jesosy sy mpamonjy anay sy ivavahanay no angatanay zany koa ary ombonanay amin'ilay vavaka nampianarina anay manao hoe ranay eo izay ny-danitra ao masiny aneny ianaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra mehony an'io izy anina sahaza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namelana izy mirika taminay ary aza nitonanay amin'ny fakam-panahy fa manamfanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raha izay finoana riavana nitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy fiadana ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ho aminareo anie ny fahasoavana anie ho aminao rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina amen dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen